mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerahabantsika revako malala tratra ity 20 ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra antsika rehavana ity sabotsy farany herinandro ity dia boky nomery toko 10 nomery toko 10 andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro faha 20 tamin'ny volana faha 2 tamin'ny taona faha 2 no niakaran'ny rahona niala teo ambonin'ny tabernakeliny vavolombelona dia niainga tany anefitry Sinay ny zanak'Israely ka nandroso. Ary ny rahona nijanona teny anefitry Parana dia izany no niangany voalohany araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy. Ary nyfanevany tompony taranaka Joda no niainga voalohany araka ny antokony ary Nasoana zanaky Abinadaba no mpifeny antokony. Ary Netanela zanaky Zoara no mpifeny antokony firenena taranaka Isakara ary Eliaba zanaky Elona no mpifeny antokony firenena taranaka Zebulona. Dia naorina ny tabernakely ka niainga ny taranaka Gersona sy ny taranaka Merary nitondra ny tabernakely. Dia niainga ny fanevany tombony Robena araka ny antokony ary Elizora zanaky Sedeora no mpifeny antokony ary Selomiela zanaky Zorisaday no mpifeny antokony firenena taranaka Simeona ary Elisafata zanaky Doela no mpifeny antokony firenena taranaka Gada. Dia niainga ny Geadita nitondra ny zava-masina ary nisy nanangana tabernakely mandra-piazony. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara ny fiaingan'ny zanak'Israely niala tao tendrombohitra Sinay ity no zara mofinaina ho antsika ry havako. Rehefa mamaky itony andinin-tsotra masina itony ny kristianina dia somary sahiran-tsaina ihany indraindray ny amin'ilay anarana be dehibe ao anatiny satria na dia ny fanonona n'ilay anarana fotsiny ary indray dia tsy dia mora loatra. Zorisaday, Doela, Keatita sy ny sisa rehetra. Ary dia indray mahatonga kristiana manao hoe somary sarotra mamaky ny testamenta taloha indrindra rehefa feno anarana be dehibe tahaka izany izy. Tsy dia hoe kisendrasendra akory ny fitanisana reny anarana be dehibe ao amin'ny saotra masina ireny mazava ho azy fa misy heviny indrindra eo amin'ny tantaran'ny saotra masina. Marina fa ny Baiboly dia tsy boky tantara, tsy boky siantifika koa fa boky mpinoana. Saingy na dia boky mpinoana ary izy dia misy heviny mihitsy amin'ny finoana, ny anarana, ny toerana satria manazava ny manampy ny fahatakarantsika ny saotra masina. Ary dia misy lavin-javatra vitsivitsy azy raha asehonyity zara mofinaina amintsika ity. Ny 120 moa ka hatramin'ny 120 dia miresaka manokana ny fiaingan'ny taranaky Lea. Fantatsika tsara fa ao amin'ny Genesis toko 30 mitantara ny taranaky Jakoba. 12 ny zanaky Jakoba ary 2 reny izy dia Lea sy Rahely. Saingy tsara ny manamarika fa Lea maro anaka. Lea dia maro anaka ary Rahely kosa dia teo eo ihany. 9 ny zanaky Lea ary 4 kosa ny zanaky Rahely. Amin'ireo 9 zanaky Lea nefa dia ny 9 ihany naterany fa ny 2 kosa dia nateraky Jakoba tamin'ny Zilpa, ilay mpanompo vaviny zany. Fanao motsina tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite ny hoe rehefa tsy miteraka ny tompo vavy na rehefa mbola te hiteraka ny tompo vavy dia alaina ny mpanompony dia miteraka amin'ilay tompony dia ampifony ilay tompo vavy izy. Hitantsika amin'ny Genesis toko 30 zany. Dia ampifony ilay tompo vavy izy dia tonga zanak'ilay tompo vavy ilay nateraka ilay mpanompony.
ary dia i Gada sy Asera dia zanaky Jakoba fa zanaky Lea ihany satria nampofoiny Lea zany a i Zilpa tamin'ny teraka ary ny Gada sy Asera de tonga zanaky Jakoba zanaky Lea ihany a i Gada sy Asera fomba fanao zany. Ary dia valo zany ny zanaky Lea tamin'ny Jakoba fa ny tena naterany dia Robena, Simeona, Levi, Joda ary Isakara sy Zebulona. Neny Rahely kosa dia i Josefa sy Benjamina ihany naterany fa i Dana sy Naftaly kosa dia nateraky Jakoba tamin'ny Bila. Zany hoe nampifoiny Rahely indray zany i Bila tamin'ny teraka ny Dana sy Naftaly dia tonga zanaky Rahely ihany izy satria zanaky Jakoba. Ary dia 12 zany a ny zanaky ny fokony Jakoba raha jerena amin'ny ara-tantara. Fa amin'ity mofo zany ampiaratantsika ity dia ny tapany voalohany a 120 ka hatramin'ny 120 dia ny fiaingan'ny zanaky Lea ihany ny tantarainy eto. Manomboka amin'ny 120 vao ny fiaingan'ny taranaky Rahely. Eo moa de ny hoe 120 de niaingany fanevany tombony taranaky Efraima. Efraima dia zanaky Josefa. Efraima dia zanaky Josefa. Josefa tsy nomena saratany manokana fa matetika dia Efraima sy Manase no misolo tena ny taranaky Josefa. Fa ny 120 zany ka hatramin'ny 120 dia ny fiaingany reo totsika hoe taranaky Lea ny tantarainy eto. Inona no efim-panahy tiany 120 ka hatramin'ny 120 ho resahana. Mampieritreritra voalohany aloha de ny isan'ny taranaka. Be de be ny taranaka raha nivoaka ny Ekipta fanisany reo manam-pahaizana zay mpivaofy ny testamenta taloha indrindra ny boky ny Genesis na boky ny Exodosy dia nahatratra enetsy tany ho any ny vahoaka vahoaka ny zanak'Israely nivoaka ny Ekipta. Be de be zany. Anetsiny zany. Ary dia zany vahoaka anetsiny zany no nitany ranomasina mena, tangorona tao amin'ny tendrombohitra Sinay ary reo nizaraina ho atokotokony ireo. Mampieritreritra nefa de zao am'zany vahoaka enetsy nivoaka ny Ekipta zany ary namakivaky ny efitra Sinay dia roa ihany no tonga tany amin'ny tany Kanana. Roa ihany no tonga tany amin'ny tany Kanana. Zany hoe ireo taranaka izay namakivaky ny efitra dia roa ihany no tonga tany amin'ny tany Kanana. Nahita ny zavatra rehetra dia i Efraima dia i Kaleba sy Joshua. Kaleba dia avy amin'ny taranaky Joda ary Joshua kosa dia avy amin'ny taranaky Efraima. Reo ihany a no tafiditra ny tany Kanana. Sisan'izay taranaka vaovao daholy no niditra ny tany Kanana. Mampieritreritra ny amin'ny hoe fanahoana ary satria hoy ny filazan'ny Soatra Masina azy bokin'ny Exodosy, bokin'ny Nomery de milaza fa mafiatoka niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Ka na ny teny hatramin'ny Mosesy ary dia taranaka vaovao mihitsy no niditra ny tany Kanana. Roa fotsiny tamin'ireo vahoaka anetsiny. Ary dia amin'ity isika teo zay 120 ka hatramin'ny 120 dia miresaka ny taranaky Jakoba tamin'ny Lea. Zava-dehibe eto ny fitanisanana ny anarana. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mantsy ny anarana. Tsy tokony adonoantsika izany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny anarana. Ary ny anarana ao amin'ny Soatra Masina dia tsy napetrapetraka fotsiny fa milaza faniriana, milaza fikasana, milaza fahatokinan'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Soatra Masina ohatra raha mitenintsika ohatra manao hoe raha mitenintsika ny anaran'ireo taranaky Jakoba reo taranaky Jakoba raha miteny manao hoe Robena ny heviny de indro ny zanako lahy. Raha miteny hoe Joda de hoderaina zany Andriamanitra. Raha miteny hoe Simeona de milaza hoe fiainona. Raha miteny hoe Levi dia fikambanana.
raha miteny hoe dana de mpanomeny rariny, raha miteny hoe nafitaly de fitolomako, raha miteny hoe asera de sambatra, zany hoe tsy nisy anarana petrapetraka fotsiny fa ny anarana de tena misy heviny mihitsy. Ndraindray amintsika malagasy mantsy amaivamaivanina ny anarana, ndraindray dia apetrapetraka fotsiny satria misy anaran'olona ndraindray hitatsika eny amin'ny andavanandro eny, misy hoe Tsaramaso, Alfred ohatra na tahaka zany, ndraindray misy anaran'olona ohatra hoe zay sendrasendra n'lay olona eny no ny antony maro samihafa, de hitatsika be de be sanatria ny resaka maro anarana tahaka zany zay hitatsika. Misy ara-mody hoe fetinaty satria ao anatin'ny misy ohatra anaty calendrier fête nationale, de ao anatin'ny calendrier iny fetinaty dia tsy hitan'lay olona zay atao hoe fetinaty ny anarana, hitatsika amy andavanandro zany sanatria tsy hoe mitsara na ahoana fa milaza ny zava-misy tsotra fotsiny zao hoe ndraindray rehefa metraka anarana isika dia na misy olona dia ndraindray apetraka tsy voahevitra, ndraindray dia manao anaram-bositra mihitsy na manamaivana ny anarana. Am'saotra masina de zava-dehibe amin'Andriamanitra ny anarana, matotononona ny anarana. Ary rehefa reny fetiny taranak'ireny ny fiangonana de manonona ny anarana, manonona reo anarana no taranaka tahaka zao hita amin'ny boky Nomery zao. Tsy haiko sendrasendra koa zany, tsy hoe koa tsy hoe sanatria hoe fireharehanana tahaka zany fa zava-dehibe matoa ny soatra masina ataoko sao dia zava-dehibe lay hoe io eo anatrehan'Andriamanitra lay taranaka. Ary dia rehefa atao batisa koa de tononona ny anarana, rehefa atao mariazy de tononona ny anarana, rehefa raisina mpanray de tononona ny anarana, rehefa tokanana mpitanana dekona na mpianatra de tononona ny anarana. Zany hoe zava-dehibe mihitsy ny anarana. Ary dia satria zava-dehibe lay anarana de tokony ho hajaina zany ny anaran'ny olona. Miezaka mba tsy de mandiso anarana loatra, marina fa olombelona ihany ndraindray de mety ho mandiso anarana, fa miezaka mba tsy ho mandiso anarana satria mari-panajana ny anarana. Ary tokony raha manaja olona dia anankiray am'izay fomba fanajana olona ny fanoloana azy ny anarana. Ny frantsay no mandrakariva nampianatra antsika nanonona ny anarana amin'ny fanampiny anarana, fa raha ny tena marina tokony ho ny anarana no tononona fa tsy ny fanampiny loatra. Fa satria tsy inona sarotra tamin'ny frantsay ny nanonona ny anarana malagasy, satria rehefa manona anarana malagasy ianao raha miteny hoe Rakotoana valona, lavabe tamin'ny vazaha nanonona zany, dia ny fanampiny anarana mora tononona le fohy kely iny, ohatra hoe Jean Pierre na Roland na ohatra zany, dia iny ny tononona de lasa amin'io Monsieur Roland nefa ny tokony ho anarana no izy. Zany hoe le tena anarana no fa tsy ny fanampiny fotsiny mari-panajana, ny fanonona ny anarana. Fa ny fanampiny anarana dia tsy hain'ny vazaha de lanjara lasa toy ny fanamaivana ihany amin'ny lafiny anankiray, fa miezaka isika mba manonona ny anaran'ny olona satria zava-dehibe ny anarana. Ary jerentsika tsara fa saika anarana no lava am'ty andininy ity. Ampianarina saotra masina voalohany zany tsika eto. Ny hevim-panahy voalohany de zao fantatr'Andriamanitra amin'ny anarany sika. Tsaroantsika tsara Mosesy, fantatr'Andriamanitra amin'ny anarany, ry Mosesy. Tsaroantsika tsara Saoly, fantatr'Andriamanitra amin'ny anarany, ry Saoly, nahoana ianao no manentsika ahy. Zava-dehibe zany ny anarana amin'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra amin'ny anarantsika isika. Satria fantatr'Andriamanitra amin'ny anarantsika isika, zay ny dikany anonana azy de zao sarobidy lay anarana. Fa ny faharoa zay asehony ity andiny saotra masina tapany voalohany ity de ny filaminana. Ny filaminana. Ny firenena na ny fianakaviana ny avako malala de tokony mahay mandamin-javatra. Eto any de taranaka Joda ny voalohany. Raha ny tena marina mantsy dia Robena ny lamatoa, de tokony ho anaran'ny Robena zany ny ainkeo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo, ary ny fanefany tobiny taranaka Joda no ny ainga voalohany. Fa nahoana ny Joda ny ainga voalohany? Nefa Joda dia faefatra amin'ny taranaka Lea, zany amin'ny taranaka Jakoba zany, de faefatra Joda. Lamatoa Robena, mbola misy Simeona, vao Levi, zay vao Joda.
ary dia zay vao mitohy aty amin'ny Sakalasy Zebulona arak'izany. Zany hoe Joda dia fantatsika ny tantarany. Joda dia lay akaikin'ny fony Jakoba, lay niaterana mihitsy ary. Joda ilay fony tsarotsika tsara, fony nalainy Jakoba, nalainy Josefa moa marimarina kokoa rehefa babo tany Egypta ny zanaky izy 12 lahy nany taranaka Jakoba moa zany Benjamina ihany tsy tany, de hoy Josefa mandehana alaivo Benjamina, lay faralahy aminareo satria rahalahin'i Josefa izy. Dia i Joda no niteny tamin'i Jakoba na hoe zany miantoka any Benjamina, zany miantoka ny Benjamina fa alefaso izy hiaraka aminay, hitantsika tantarany Genesis izy. Ary tsy zay ihany fa ny fiainam-panahin'ny Joda de olon'ny folo, ny fitiavana mihazona teny, ary tsy mahagaga raha toa ka nianteran'i Jakoba i Joda. De i Joda ny lasa toy ny voatonona voalohany, ary tsy tokony adinoina fa avy amin'ny fokon'ny Joda no niavian'i Jesoa raha ara-nofo raha ara-tantara, avy amin'ny taranaka Joda izy no niavian'i Jesoa. Dia izay filaminana izay fahaza mandamina izay, zava-dehibe ny avako anatin'ny fianakaviana, zany hoe mahay mandamina, mahay mandahatra ny lahara-pahamehana, fa tsy mifanaritaka, tsy hoe miady lova na sanatria miady lohany, fa miezaka mifandamina ary manaja ny lamina napetraky ny ray aman-dreny. Hitantsika fa i Joda dia Jakoba mihitsy nametraka azy hoe akaikin'ny fony, dia tsy nisy olana mihitsy teo amin'ny Joda sy Robena, teo amin'ny Joda sy Simeona na Joda sy Levi, fa izao de toy ny tarika mandrakariva i Joda, satria zay ny nandaminany ray aman-dreny azy. Fa nandray ao anatin'ny fianakaviana, be dia be reo zay taranaka teo aoriana, tsy miraharaha na niafatra ray aman-dreny, tsy miraharaha na ny lamina napetraky ny ray aman-dreny, tsy miraharaha na manamaivana ny toromarika napetraky ny ray aman-dreny. De tsy mahagaga raha ndraindray mikorotana, ndraindray miady, ndraindray misaraka, fa eto ande zao io lamina napetraky Jakoba io de narahany reto taranany. De afaka malala tsy hoe zava-dehibe ihany ny taranaka, fa zava-dehibe koa ary manana didiny ray aman-dreny handamina ny taranaka, ary manana andraikitra ny taranaka hanaja zay lamina mba efa napetraky ny ray aman-dreny. Hotsika manao hoe ny Malagasy any dia manao zava-dehibe ny taranaka. Amin'ny kolotsaina Malagasy de zao velona ao anatin'ny taranaka ny ray aman-dreny, zany hoe mitohy ihany fahavelomany ray aman-dreny ao anatin'ny taranaka, ary dia mahatsiaro zany loharano mpoirany zany ny taranaka mahatsiaro ny ray aman-dreny. Noho zany dia ilaina ny anajana ny ray aman-dreny, ary ilaina ny anajana ny taranaka ny loharano mpoirany. Ary zay no aseho anteniteny tsotra masiny ity, miezaka zany ny ray aman-dreny manao zava-dehibe ny fitaizana ny taranaka. Raha mijery ny ataontsika hoe lahara-pahamehana amin'ny andavanandrontsika isika, dia mahita fa maro ny tanora malagasy, betsaka rehefa sendra mirava amin'ny 12 mifanindry amin'ny fanena amin'ny firavan'ny mpianatra, de mahita tanora anarivony mameno arabe, de lasa nieritreritra manahoana moa ny fitaizantsika malagasy, manahoana moa ny fitaizantsika ireny taranakitsika ireny, hoaiza izy ireny afaka 10 taona, hoaiza izy ireny afaka 20 taona, hoaiza izy ireny afaka 50 taona, taranaka manahoana niteza itsika amin'ny fomba ahoana, no manitsika ho tonga inona reny taranaka ireny. Dia eto ampianarin'ny Baiboly isika fa anankiray am'izay toe-posy toe-panahy tokony hitezan'ny ray aman-dreny ny taranaka, ny fanajany ny tantarany. Ankoatra ny fanajana n'Andriamanitra, fanajany ny tantarany, fanajany ny loharano ny poirany, fanajany ny lamina maro samihafa. Jereo tsara fa ny taranak'i Lea aloha nandeha voalohany, satria Lea ny zokiny, zay vao nandeha ny taranak'i Rahely, satria Rahely ny zandriny. Najaina tsara mihitsy izay lahara-pizokiana izay hitantsika io, najaina tsara mihitsy.
akoatralay fandaminana moa zay ndrezahantsika manao hoe jodany na de veloa na de zokiny ary izy satria efa napetraky i Jakoba zay laminay zay. Fa ny mpanafahatelo afaka malala zay mamaky an'io andiny io tsika de zao andiny faraky amby roapolo de niainga ny Keatita. Ny Keatita dia vahoaka na mpanompo zay niaraka mandrakariva tamin'ny taranaky Jakoba. Indrindra niaraka tamin'ny taranaky Lea hatramin'ny zanaky Lea. Zany hoe nandeha aloha ny Keatita zay namarana ny taranaky Lea sy Jakoba vo hiditra indray ny taranaky Efraima miaraka amin'ny ny zandriny rehetra. Rehavako hotsika manao hoe zava-dehibe ny fahaiza mandamina. Fa eto any teny hoe niainga ny Keatita. Nanana ny toerany mihitsy ny mpanompo tao amin'ity boky ny Nomery ity. Tsy hoe tsy niraharahinina izy, tsy hoe noamaivanina izy, fa zao de niainga izy ary nitondra ny zava-masina. Nisy ny tabernakely zany hoe tena noajaina. Ndraindray mantsy zavako malala amin'ny zavatra mitranga ankehitriny amin'ny andavanandro de ndraindray tsy mahay manaja ny hafa, tsy mahay manaja mpiara-miasa, tsy mahay manaja olona ny vanim-potoana ankehitriny. Fa ndraindray manivaiva, tsy miraharaha ny fianakaviana zay, tsy miraharaha ny hafa, tsy miraharaha ny mpiara-miasa aminy, tsy miraharaha ny olona ampiasainy korana amin'ny orinasa any, ndraindray misy olona tsy miraharaha ny olona ampiasainy amin'ny toerana maro samihafa any, ndraindray dia tsy mino ny zony tokony ho azy. Rehavako malala eto any dia ampianariny boky Nomery tsara mihitsy izy sika fa ny taranaky Jakoba de nanaja ireo olona nampiasainy, nikarakara reo olona nampiasainy, nanome toerana reo olona nampiasainy, ary dia reo olona niaraka taminy. Rehavako malala ingane amin'ity bokyny farany herinandro ity sika zay andraisantsika ny boky Nomery mba hanana toe-panahy isika ho ty fianakaviana, hanaja olona, tsy hanivaiva olona, hanome toerana koa aza ny filaminana sy ny fandaminana. Mifarana ny herinandro de matsiaro ny boky noampolantsika hoe ny fahaiza mandamina no entina miady. Ny firenena mikorotana, ny fianakaviana mikorotana, ny ankohona tsy mahay mandamina de zao tsy mandroso. Na inona harena ananana, na inona toerana misy, na inona rehefa eo ampelatany rehefa tsy hajaina ny sotoavina napetraky ny zoatra masina, napetraky ny ray aman-dreny, na rehefa tsy hajaina ny maha izy azy ny tena, tsy najaina ny loharano ipiohana de zao tsy lasa lavitra. Fa lasa lavitra ny zanak'Israely satria nitezain'ny Baiboly mihitsy anaja ny finoany, anaja ny zavatra efa nampianarina azy, hiazona izay maha izy azy, ary indrindra hitoetra ao anatin'ny fifankatiavana sy ny filaminana. Ivavaka sika rehavako. Tompo, misaotra anao zahay fa nomenao firenena manaja fiainam-pianakaviana. Nomenao firenena manao zava-dehibe ny fiainam-piankohonana. Dia amin'ity mofinaina nomenao anay ity indray Tompo, de manafatra anay ianao mba hifankatiavan'ny ray tampo, manafatra anay ianao mba hifanajany ny ray tampo, manafatra anay ianao mba hanajanay ireo sotoavina tsara nolovanay tamin'ny fianakaviana, nolovanay tamin'ny ray aman-dreny, ary indrindra nampianarina anay fony fahazaza araka ny soratra masina. De mivavaka izay Tompo, mba ho fianakaviana miorina amin'ny teninao, ny fianakaviana mpanaraka izao mofinaina izao, ho fianakaviana mifanaja, fianakaviana mifandefitra, fianakaviana manaraka ny lamina zay efa nitezana, tsy mifanaritaka, tsy mifanjana, tsy mifanenjika, mifanampy, mifanohana, mifamelona. De mivavaka izay Tompo, jereo ny tanindrazanay mba hitoetra amin'ny fahasoavanao. Mety zarenao Tompo hamangy ny tsirairay avy mba hilamina ny tanindrazanay, ahafahanay manompo anao amin'ny fifaliana. Sotra noho amin'izay fitahinana tolotrao anay tamin'ity herinandro ity, sotra noho ny fifaliana nomenao anay tamin'ity herinandro ity, miatrika herinandro vaovao sahady zay, de hanapaka ao am-ponay Jesosy.
ny fiadananao. Amen.